Vita ny taon'osy be dia isidina ho any Dubai ny filoha Andry Rajoelina hitarika ny délégationna malagasy izay handray anjara amin'ilay hetsika Madagascar Dubai Business Forum izay ho tanterahana ny talata 17 sy alarobia 18 Mey izao. Ity hetsika ity dia natokana ho fampiroboroboana ny fiaraha-miasa ara-toe-karena sy ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy Emirats Arabo Mitambatra izay nandray anjara amin'ny hetsika ny ministera sasany, ny sehatra tsy miankina, ny federasionna teny miara-mivarotra ary ny DBM araka ny vaovao izay nozarain'ny fiadidian'ny Repoblika. Vita sony tany Tel Aviv omaly ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa israeliana LR Group ametraka agropole amin'ny refray hektara eto Madagasikara ity orinasa israeliana ity raha ny vaovao izay navoaka ny sekretariam-panjakana misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo ka ny 5,000 hektara dia natokana ho an'ny famokarana vary ary ny 5,000 hektara ambiny ho an'ny famokarana katsaka. Fampiasam-bola manodidina ny 70 tapitrisa no iodina amin'izany araka ny vaovao ary tantsaha manodidina ny R1 no azo tombotsoa amin'ny tetikasa ny faritra Analamanga, Alaotra Mangoro, Bongolava ary Vakinankaratra no voalaza fa ametrahana izany ho tazana amin'ireo agropole ireo ny fampiasana ngovo avy amin'ny masoandro entina mitarika rano anondrahana ireo tambary, ny fampiasana zana-bolana sy faharany tantsaina artifisialy amin'ny fanaraha-maso sy fikojakozana ireo foto-drafitrasa ho hita ao anatin'ity agropole ity ihany koa ny toerana fitehirizam-bokatra fitaovam-pamokarana maro ilain'ny tantsaha, toeram-piompiana koa ary laboratoara ho an'ny fikarohana. Vola mitetina 7,000 tapitrisa ariary isa-taona no heverina fa ho voatsitsy ho an'ny distrika ny Nosy-Be rehefa iodina ny toby famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro vao napetraka ny toerana raha ny nambaran'ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo Olivier Jean-Baptiste no lazainy fa hiena ny fampiasana gazoaly izay tena lafo vidy sy andaniam-bola betsaka rehefa vita ilay toby manana tanjaka 10 megawatt tafiditra ao anaty tetikasa-panjakana fametrahana toby mamokatra herinaratra mandeha amin'ny masoandro 50 megawatt. Tamin'ny sabotsy teo no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny asa fametrahana ny toby anjaran'ny Nosy-Be tao Madiro. Ny sokatra omaly alahady 12 Mey ny tena lavanilina maitso ho an'ny taopio tazana 420 sy 2,520 sy 2,000 ao amin'ny faritra Diana tsy nametraka vidiny farany ambany na prix plancher ny fanjakana ho an'ity taopio tazana ity raha nitatitra ny gouvernoura ny faritra Diana nambarany fa ny orinasa Bioland sy Madagasikara no tonga voalohany teo amin'ny tsena ka nanolotra vidiny 4,400 ariary isaky ny kilao raha toka raha hetsy no naroson'ireo mpamboly tao amin'ny fokotany Marosely Kamina ambanivohitra Antranokary distrika Ambanja no natao ny lanonana fanokafana ny taopio tazana. Na dia efa nambara fa tapitra aza ny valanaretina rehefa kozatra dia tsy maintsy mitohy ny fandraisana andraikitra raha ny fanambaran'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany alatsinainy no hamafisin'ny fa ilaina ny fitohizan'ny vaksiny amin'ny zaza latsaky ny 5 taona manaraka ny tetiandro sy ny fanaraha-maso akaiky ara-pahasalamana. Nambarany teo anivon'ity departement ity ihany koa fa efa nisy ny hetsika fanaovam-vaksiny nanerana Madagasikara ka zaza 7 tapitrisa latsaky ny 5 taona no nahazo vaksiny fiarovana amin'ity valanaretina ity.